Avia, aoka isika iobo ho an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Ivavaka isika manasantsika nondrika andohantsika. Ray masina any an-danitro, atolotra ianao ny dera ny laza ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay satria ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ary ianao ilay Andriamanitra ekofan'ny lohalika rehetra. Ankehitriny Tompo dia meteza melany elokay ary meteza koa Tompo mba ameno ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy amin'ity fotoana ity. Dia aoka neny voninahitra ao izy io mandritra izao fotoam-pivavahana izao. Tononay mivavaka noho ny amin'ny anaranao Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Amin'izao sabata masina izao dia aterina ny dera ny haja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra raitsika mpanao ny lanitra sy ny tany, ary etoana ihany koa dia manasa antsika rehetra mba hiankohaka eo amin'ny fanatrehany ka hiaraka hideran'Andriamanitra avy hatrany isika amin'ny fanaovana ny hira fa 1:30.
mbola eo am-pitsanganana ihany isika dia manasa antsika hanokatra ny baibolitsika ao amin'ny Filipianina. Filipianina toko faha-efatra andininy fa 13. Filipianina toko faha-efatra andininy fa 13. Raha antsika mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Hotohizantsika izany ao amin'ny Efesianina. Efesianina toko faha-5 andininy faha-2. Efesianina toko faha-5 andininy faha-2. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no hamakitsika ny teny. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'ny kristianareo dia ny nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra akasitrahana amonjy antsika. Anentry tena hivavaka mandoalika isika tompoko. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitro, lay Andriamanitra masina, ankehitriny dia manandratra ny fisaorana anao izahay rehetra izay miankohaka eo anatrehanao amin'ity sabata ity. Misaotra anao ihany koa satria betsaka, maro ny fitahiana, ny fanambinana izay narotsaka ao taminay, ary mbola nananana ihany koa tombonandro ahafahanay midery sy mankalazana anao amin'ity sabata masina ity. Andriamanitra, matoa izay tonga miankohaka eo anatrehanao amin'ity sabatanao masina ity, dia mino izahay fa hoanitra manompofona eo amin'ny seza fiandrananao misaorana rehetra izay asandratray amin'izao fotoana izao. Ireo izay manana enta mavesatra rehetra ihany koa Andriamanitra, izay hoentiny ao an-tranonao amin'ity sabatanao masina ity, dia mino izahay fa ianao ny hanamaivana ny tokantrano tsirairay avy sy ny sambatan'olona, ka ho feno fahamasinana izahay ho vita fihavanana aminao amin'ity sabata ity. Andriamanitra, ny afatra izay hoentina amin'izao sabata izao dia aoka mba ny fananao mihitsy no ampitoetra anazy aty anatinay tsirairay avy, ho teny famelombelomana ho anay, ary hanana fiainana vaovao miaraka aminao indray izahay rehefa handiny enemana vaovao izay iarahanay aminao ihany koa. Andriamanitra, mino izay fa voavela heloko amin'ity sabata ity, ho voafafa amin'ny fahotanay noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Ireo izay manana aretina rehetra dia ianao ny anindry sany tananao ka nasitrana azy ny fomba mahagaga amin'izao sabata izao, koa ho hery manova ny fiainanay ny teny izay horesinay amin'ity sabata ity. Ny sisa rehetra Andriamanitra izay mahasoa anay nefa tsy takatry ny sainay ary tsy voatoy ny vavanay, dia fantatray fefarotsaka ao aminay izany noho ny habe ny famindraponao. Ka mino izahay fa ho tafaray tanteraka aminao amin'izao sabatanao masina izao, ary andray ny fanahy masina amin'ny fahafenoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanatitra sy ny ampahafolony isika, fotoana amerenantsika izay an'Andriamanitra. Koa omena fotoana fohy ianao mba hanomanana izany fanatitra sy ny ampahafolony izany izay ho averintsika amin'ny tompo.
andeha ry araka anao vavaka mangina isika. Amen. Mialohan'ny anatazana ny fanatra sy ny ampahafolony dia andeha andinika kely sika ny mikasika ny fiangonan'ny Laodikia. Manao ny Laodikia teo amin'ny fahatokiny fanaovana oloa laharana n'Andriamanitra. Raha ny tantara dia fantatsika fa ao amin'ny Apokalipsy toko 3 andininy 12 ka hatramin'ny 12 no misy izay afatra ho an'ny fiangonan'ny Laodikia izay. Hoy ny Tompo hoe fantatro ny asanao, fantatro ny asanao, fantatro Jesosy na tena manompo azy amin'ny fotokoa isika na miatsara velatsy, na mody mahatoky, tsy misy miafina aminy. Ary tantaran'ny Laodikia dia nahitantsika an'izany. Mahafinaritra nefa dia izao, mandondona ao am-potsika mandrakariva Jesosy. Mitady sy mikatsaka antsika hatrany izy, ny amonjena asenao no tanjony amin'izany. Koa aokary ho lesonao antsika, anatra ho antsika ny tantaran'ny Laodikia, ka tonga antsika hiova, hanokatra ny fotsika andraisana an' Jesosy. Koa anio raha hanolotra ny fanatitra, amerina ny ampahafolony ianao, dia raiso ny mpamonjy fa izay fandraisantsika azy izay no ahatonga antsika anana firaisana aminy ihany koa. Andiantsika hivavaka. Andriamanitra raineo, misaotra anao izay amin'ny afatra nomenao kasika ny fiangonan'ny Laodikia. Ianao tokoa dia mahafantatra ny mombanay rehetra. Tsy misy miafina aminao ny ao am-po sy ao an-tsainay. Mamelany tsy famindrenanay ary meo hery izahay manomboka izao ka hanompo anao, anao loha laharana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao dia anaraka fiokira isika io ampanatazana ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ataontsika ary ny hira fa 700 anlokantsika ny fanatitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika indray isika zao rakizy andre tantara kely manokana isika amin'ity sabata ity. Kanefa tahaka ny mahazatra mialohan'ny andrinisika ny tantara dia raha tsika manao indray ilay hira ora mamy. Tungai
Amin'ity sabata maraina ity dia tantaran'ny Lola sy Nenina no entiko amintsika. Ary teo amin'ny faha-efatra ny taona no niseho ny tantara. Tsingerin-taonan'ny Lola tamin'izay fotoana izay. Dia nentin'ny Nenina andeha nitsangatsangana nakeny amin'ny parika anankiray i Lola. Any amin'ny parika any ndraiky izy misy zavatra mahafinaritra maro azo atao ho an'ny ankizy. Misy manège, misy grisagorisa, misy machine kely sy maro samihafa. Mino fa ny ankizy rehetrarehetra any an-tokantrano any efa nentin'ny dada sy neny nitsidika parika daholo. Dia rehefa tonga tao i Neny sy Lola ankizy dia hozy izy neny inona no tianao Lola fidio, inona no tianao atao amin'ireo kilalao be dia be ireo. Dia nijery izy nijery dia jereny aloha ilay manège ohatran'ny mampatahotra ka za tsy hitaingina an'io. Dia rehefa nandeha any izy neny dia nahita afisy ngezabe anankiray Lola dia hoe manjono. Dia nitondroany ilay izy ty neny ty aleo ty nataoko ty manjono ty. Dia ndao raha hozy neny. Dia nandeha Neny sy Lola. Dia rehefa tonga teo amin'ilay toerana kely natokana anjonoana zareo dia ohatran'ny tsy nisy ninina fa zavatra kely misy fitoerana rano fotsiny teo dia vitana. Dia ahoana ny fampiasana an'ity? Hozy Lola matsain'ilay tompon'andraikitra. Dia hozy izy ilay tompon'andraikitra ny parika hoe ao fa ho hitanao. Vetivety kely teo izy dia nisy gana kely be dia be mipoitra avy tany. Dia nipoitra zareo loko maro isan-karazany ilay gana kely. Dia rehefa nipoitra ilay izy dia natory ny fampiasana anazy. Nakafitana izany Lola ary rehefa azo ilay fitana dia niezaka izy izany nanjono naka tsiraray an'ilay ganagana. Izy ity rehefa any amin'ny farany mahazo be dia be dia mahazo loka izany. Dia nikendren'i Lola izany azo an'ilay loka anankiray ilay fanomezana hoe saribakoly kely. Fa nisy saribakoly kely koa fanomezana ho an'izay mahazo betsaka tsy mahay manjono. Dia nikendry an'ilay izy dia mikendry an'ilay izy Lola. Kanjo nisy tovolahy maromaro koa avy nanantona anjono. Dia efa saika azo Lola ilay anankiray tonga dia nirombahan'ilay tovolahy anankiray. Dia tsy azo indray izany iny fa veriny. Dia nandeha indray izy nikendry ganagana kely anankiray hafa. Dia mbola azon'ilay tovolahy sady falifaly miorakoraka ilay tovolahy hoe azonay. Dia nampalahelo kely izy Lola fa tsy nentina azo mihitsy izy na dia efa mikendry tsara ary. Nanganohano amin'izay ny masony fa naninona hozy nareo? Anankiray sisany teo. Lasan'ilay tovolahy kely daholo ilay ganagana kely be dia be teo. Fa tsy kivy izy Lola. Tsy kivy izy na dia nanganohano aza ny masony. Ilay tovolahy kosa rehefa nahita an'izay rehetrarehetra hoe nahazo betsaka dia napetra ny fanjonoana dia lasa zareo nandeha haka ny fanomezana ho azy. Lola rehetra sisany teo. Fa ny zavatra nitranga nefa dia izao ohatran'ny etsiketsika izany ilay ganagana kely anankiray sisa tavela tao. Ohatran'ny tena trondro fa tsy plastika ohatran'ilay azon'ilay tovolahy teo. Dia nikendreny Lola ilay izy nikendreny tsy mety azy fa mipelipelika mandehandeha be. Dia najanony mihitsy aloha ilay fitana dia niala kely izy. Dia efa saika handeha izy kanjo nihetsiketsika ilay fitana. Tonga dia nisontominy azon'ilay tena izy. Dia nomena ny fanomezana dia hozy izy ilay tompon'andraikitry ny parika hoe nenao ny tena tsara indrindra ary ianao no mahazo an'ilay fanomezana dia ilay saribakoly kely mahafinaritra. Azon'ny Lola izy ny zavatra tena niriana ary tena faly aok'izany izy. Ny zavatra tiana ampitaina amintsika izy dia izao hoe mila faharetana isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Mety tsy mahay tsika eny am-pianarana, mety mihezana namantsika isika. Fa izao tahaka ny Lola dia mikiry foana isika, miezaka foana isika mianatra zavatra manatratra ny tanjona. Ao amin'ny Filipiana 4:7-20 dia izao no tenin'i Jesosy amintsika hoe ahoana ilay izy efa haintsika tsenjery. Filipiana 4:7-20 hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Inoko ny ankizy kely rehetra amin'ity sabata ity manomboka izao
dia ahay ny zavatra rehetra ka azo ny fandresena ahita fahombiazana tahaka ny loha kely. Amen. Fifaliana manokana ho andray no afahako mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity sabata ity. Mirary ny fitahiana sy ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra ho amintsika rehetra ny tenako mba handray izany isika mandritra izany sabata izany. Ny lohatenin'ny toriteny izay arahantsika amin'ity androany ity dia ny hoe ilay fitiavana tsy misy fepetra. Alohan'ny anarahantsika izany loha hevitra izany dia manasa antsika nondrika lohantsika fa hivavaka isika. Ray masina any an-danitro, ankehitriny izay raha hipetraka eo tongotrao, iaino ny teninao, ampangino ny feo hafa rehetra ao anatinay Tompo. Tario lalana amin'ny fanahinao izay, alala ny marina avy aminao, mitenena Jehovah ho fa vonina iaino anao mandrakariva izahay. Tononay mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Ny lohahevitra izay hodiny antsika androany dia efa noteneniko teo hoe ilay fitiavana tsy manam-petra. Nisy rena anankiray hono nametraka ny zanany teo am-parafara no nialina ka nanontany ilay zaza hoe neny eo, andeha angaha ianao, avelanao irery eto ve za? Maizina dia maizina be angeto dia matahotra ahy. Dia hozy izy ny reniny hoe marina fa maizina ato anaka, kanefa tadidio fa eo mandrakariva Andriamanitra. Fantatro fa eo mandrakariva Andriamanitra hoy ilay zaza, fa mila olona azoko jerena sy azoko tazomina eo anilako eo. Ry mpiaino malala, fantatry ilay raintsika any an-danitra izany, ary izany no antony nanirahany zanany tafinofo mba hitondra ny aretintsika sy solovoina antsika. Andao iarahantsika mamerina mamaky indray ary ny vaky teny fototra androany izay hita ao amin'ny Efesianina 5:1-5. Raiso ny tenin'Andriamanitra eny am-pelantanantsika. Efesianina 5:1 dia ny 1-5. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavany Kristy anareo, dia nanolora ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra.
hoanitra kasitrahana amonjy antsika. Naniraka antsika Kristy ary efa namela ohatra velona ho antsika izy. Tsy vitany hoe maniraka antsika fotsiny izy fa nanome mihitsy modely. Araka ny hitantsika eo amin'ilay vaky teny fototra manao hoe toy ny nitiavan'i Kristy antsika tsirairay avy. Alaivo sary an-tsaina ny hoe nanatrika ny toe-javatra ny ainan'i Kristy tsika fon'i Kristy tetỳ an-tany ilay omboana teo amin'ny hazo fijaliana. Dia eritrereto hoe tena nanatrika izany toe-javatra izany ianao hatramin'ny fotoana ny tsarana azy, ny kapohana azy, ny tondrany ny hazo fijaliana teny an-dalana, ary indrindra fa ny fotoana nanomboana anazy teo an-Kalvari. Dia ho tsapantsika tokoa zany hoe ahoana moa zany hoe halalo ny fitiavana izay tian'Andriamanitra mba hananantsika izany. Ry hava-malala, ny teny hoe Kalvaria dia avy amin'ny teny latina izy io. Nampiasain'ireo manam-pahefana romanina matetika ny teny hoe Kalvaria. Ary ny teny hoe Golgota dia nampiasain'ireo mponina tao a Jerosalema indray. Mitovy ihany ireo teny anankiroa ireo dia ny Kalvaria sy ny Golgota. Ary avy amin'ny teny hebreo izy io dia ny dikan'izany dia ny hoe ikarandoha. Toeran'ny fanaintainana, toeran'ny fangirifiriana. Kanefa tsy nanakana mihitsy ny tanjon'i Kristy omboana teo amin'ny hazo fijaliana izany zavatra rehetra izany. Amin'ny mahanofy sy rahan'i Kristy anefa dia nisy fotoana ihany teo a-Getsemane Kristy rehefa nivavaka ao amin'ny Luka 2:22-24 dia nivavaka tamin'ny rain'izy eo, raiko raha sitraka ao dia esory amiko ty kapoaka ity. Raha amin'izy mitafy nofy sy raha zany dia tsy nanatanteraka an'io toe-javatra io Kristy. Kanefa amin'ny maharainy izay tompony teny farany eo amin'ny fiainany dia ny sitrapon'Andriamanitra no nitanterahany. Na inona sakantsakana dia nitanterahany zany. Fantaniana mipetraka dia ny hoe fitiavana manao ahoana loatra reny ao anatin'ity Kristy nahatanterahany an'izany toe-javatra mangirifiry, toe-javatra feno fanaintainana izany. Ry hava-malala, ny tanjon'ny ity famelabelarana ity androany dia ny mba ahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra iaina sy velona amin'izany fanandramana ny lalovan'i Kristy izany. Dia ilay fitiavana tsy misy fepetra. Manoloana ny asa izay napetraka Kristy eo anoloantsika sy ny zavatra rehetra izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Efesianina 5:2 dia andeha hosokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Efesianina 5:2 dia iverenantsika vakina ny etapany voalohany. Ary mandehana amin'ny fitiavana. Ny teny hoe mandehana no horaisintsika. Ny hevitra izy io amin'ny dikateny fototra amin'ny teny Grika dia hoe peripateo. Peripateo. Ny heviny dia hoe miveloma, mandrosoa, mandehana amin'ny filazam-potoana mandidy. Baiko zany no omeny Kristy antsika, mandehana. Raha miteny amintsika Kristy androany hoe mandehana, inona no valinao? Andeha. Verina amin'ilay teny filamatra izay iarahantsika mandritra ny 5 taona. Andeha. Engane mba izany tokoa ny valitentsika tsirairay avy. Mandehana, miveloma amin'ny fitiavana, mandrosoa amin'ny fitiavana. Dia koa jerevantsika amin'ny Galatianina 5:17 tapany faharoa. Galatianina 5:17 tapany faharoa dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa mifampanopò amin'ny fitiavana. Ny mifampanopò indray eto dia hoe doleo, mora tadidiana ilay izy. Ny heviny zany dia hoe tonga andevo, manao asa, mankatoa, milefitra. Ary izany no tian'i Kristy ho antsika tsirairay avy, ny hoe milefitra amin'ny fitiavana, manao ny asa amin'ny fitiavana, mankatoa amin'ny fitiavana, tonga andevo amin'ny fitiavana. Tokony ho ampiaro ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny fanompoana rehetra izay ataony izany baiko izany. Fa raha izany ny zavatra hita ao an-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, eny ao am-piangonana, dia milaza amintsika fa mora ny mamary olana sy disadisa rehetra
eo anivo ny fiangonana, eo anivo ny fianakaviana, eo anivo ny fiarahamonina amin'ny toerana rehetra zay misy anao dia ho hita izany fitiavana izany. Fa nahoana moa no tsy hoe mandehana fotsiny na mifampanimpo fotsiny no hita ao amin'ny soratra masina fa ampiny ilay izy hoe mandehana amin'ny fitiavana, mifampanimpoa amin'ny fitiavana. Zava-dehibe ry hava-malala ity teny hoe fitiavana ity. Ao amin'ny Galatiana 5:5-6 raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia mahita hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana sy ny sisa rehetra. Ny tiako tsinjina fotsiny dia ny hoe ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra dia ny fitiavana. Fa nahoana no izy ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra? Satria izy no fototry ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra. Izy mahatonga ireo zavatra rehetra ao aoriana ireo ho tanteraka. Zava-dehibe izany ry hava-malala ity resaka fitiavana ity. Ao amin'ny Korinthiana 1:17, ny 5:17. Asaiko indray ianao hamadika. Korinthiana 1:17 dia ny 5:17. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana hono maninona no lehibe amin'ireo. Ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Teo dia ny fitiavana no vokatry ny fanahy voalohany indrindra. Eto indray dia ny fitiavana ny lehibe manoloana ny finoana sy ny fanantenana. Inona moa no atao hoe fitiavana? Ndreto misy endrim-pitiavana anankitelo asehoko antsika. Ny endrim-pitiavana voalohany dia ny hoe fitiavana rà. Fitiavana rà. Amin'ny teny vahiny izy io dia hoe fitiavana misy condition, zany hoe condition zany. Ity fitiavana ity dia miankina amin'izay afa-pony filana sy ny fanirian'ny tena fotsiny. Zany hoe raha fitinana zany dia izao fitiavan-tena no manosika ny olona anankiray hanao zavatra anankiray. Fitiavana mila tambiny. Izay ity hoe fitiavana rà ity. Aka ohatra anankiray isika hoe raha fotoan-dehibe ny ao am-piangonana dia tonga aloha. Zany hoe mametraka inona zany ianao? Mametraka fepetra ary hita ao anatin'izany ny fitiavan-tena. Ary hita ao anatin'izany hoe mila tambiny ianao satria rehefa te hisehoseho zany ianao anatin'ny olona. Izay ilay hoe fitiavana rà. Rehefa misy vahiny ao am-piangonana mamangy dia tonga aloha. Zany hoe ao anatiny daholo ny fitiavan-tena rehetra. Efa nahen'olona ve ianao ny teny hoe efa firy taona izay nanaovantsika ity fanatitra sy ampahafolony ity fa ohatr'izao foana ny fiainantsika. Inona zany no manosika an'izany olona izany anatanteraka an'izany fanompoam-pivavahana amin'ny fanatitra sy ampahafolony izany? Dia tsy inona ry hava-malala fa ny fitiavan-tena. Fitiavana mila tambiny. Izay ty fitiavana rà ity. Izay ny endrika voalohan'ny fitiavana asehoko antsika. Ary ny endrika faharoa ny fitiavana asehoko antsika eto dia ny hoe ny fitiavana satria. Tiako ianao satria. Efa fiteny efa entsika mandrakariva io tsara tarehy, manam-bola sy ny sisa. Zany hoe ity fitiavana ity zany dia miankina amin'ny zavatra tsara manokana ao amin'ilay olona na ao amin'ilay zavatra izay ataonao. Ohatra, rehefa misy fivoriana ny alahady dia tonga ianao rehefa misy fiaraha-misakafo ao aorianan'ilay fivoriana. Zany hoe misy inona zany izy, misy zavatra manokana dia izay no tena manosika anao ao anatin'izy. Izay ity fitiavana satria ity. Ary ny endrim-pitiavana fahatelo dia ny endrim-pitiavana tsy misy fepetra. Ity endrim-pitiavana tsy misy fepetra ity ry hava-malala dia adika amin'ny dika teny fototra manao hoe agape. Ny heviny zany dia ny hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Zay, ilay sitrapon'Andriamanitra tanteraka ao amin'ilay zavatra. No tanterahana ao amin'ilay zavatra azafady. Ary izy ity dia tsy misy fepetra, fitiavana tsy misy fepetra. Amin'ny heviny anankiray ity hoe agape ity dia adika hoe sakafo mampifankatia. Misy sakafo zany eo dia miara-mihinana dia mahatonga fifankatiavana amin'ny heviny anankiray ilay izy. Ity endrim-pitiavana farany ity dia endrim-pitiavana izay nananan'i Kristy. Tsy misy fepetra na inona sakana
na inona zavatra mafy eo anoloana na misy fangiry firina na misy fanaintainana dia tsy nanahaka na ny Kristy ho amin'ny tanjona dia mifanoloran'ny tenany eo amin'ny azo fijaliana. Maro isika mametraka fepetra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Mila mitandrontsika amin'izany ry mpiaino malala. Ary ao amin'ny Romanina 5:9 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Romanina 5:9 fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany fitiavana izany no naseho an'i Kristy antsika dia ilay fitiavana tsy misy fepetra. Na mpanota ianao na inona tsy mety eo amin'ny fiainanao dia tsy manakana ny Kristy mihitsy nanolotra ny fiainany teo Kalvaria izany toe-javatra izany. Dia tsika haka sary anohatra anankiray hanazavana izany fitiavana nananan'i Kristy izany. Nisy bibilava anankiray, nisy tanety may izany, dia mahita ao anatin'ny tao ilay bibilava. Ary vokatra izay famaizana izay rehefa tazan'ilay tovolahy ilay bibilava dia nalainy ny vonjeny satria may. Kanjo rehefa niraisina izy, ny bibilava may, dia kekery ny tanan'ilay tovolahy nandray anazy. Vokatra izay kaikitra izay dia natsipy ny tapoka indray ilay bibilava satria narary ilay kaikitra. Vokatra izay. Avy eo indray dia inona nataon'ilay tovolahy? Lasa izy nitady hazo lava. Atao ino ilay hazo lava? Andeha mbola navota indray an'ilay bibilava efa nanaikitra azy. Jereo anie zany fitiavana ao anatin'izany ilay ilahy zany. Raha isika ny teo amin'ny toerana zao dia voakaikitra tsika dia inona tsonona navotako an'io? Avelako any io. Fa na dia voakaikitra aza ny tanany dia navota ny tao anatin'ilay afo ihany ilay bibilava. Ary ohatran'izany koa ny toe-tsaina nananan'i Kristy mety nanavotana antsika. Tsy kivy izy manoloana ny zavatra sarotra rehetra fa ny tanterahany zany noho ny amiko sy noho ny aminao. Ry hava malala, Andriamanitra dia fitiavana. Inona amin'ireo endrim-pitiavana anankitelo ireo ary ny tianao? Ilay fitiavana ravy izay feno fitiavan-tena mila tambiny, sa ilay fitiavana satria, fitiavana zavatra manokana fotsiny, sa ilay fitiavana tsy misy fepetra, ilay atao hoe agape dia ilay nananan'i Kristy. Mino aho fa tsy maintsy hifidy koa tsika ilay nananan'i Kristy satria izay ny ohatra tsara indrindra napetraka Kristy ho antsika tsirairay avy. Andriamanitra dia fitiavana. Raketo ao an-tsaintsika mandrakariva izany fa fitiavana izy. Ary tiany koa ny ananany zanany rehetra izany toetra izany dia ny ananantsika fitiavana dia tsy inona fa ilay fitiavana tsy manampetra izany ry hava malala. Ao amin'ny Romanina 5:9-7 sy 8 dia misy teny ao mahafinaritra anehoana izany. Fa mahatoky ao fanafahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany no firariana ho antsika tsirairay avy. Tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavana tsy misy fepetra ry hava malala dia mamela ny Kristy hanamboatra ny fiainantsika. Ary mino isika fa izy dia tsy andao antsika na dia iray andro asa. Tia antsika izy. Eo amin'ny fiainam-panompoana izay ataontsika aza. Ary manasa antsika ny tenako amin'ity sabata ity. Eo amin'ny asana ny rahan'i Kristy antsika ampiaro eo amin'ny fiainantsika izany fitiavana nananan'i Kristy izany. Maniry ny vahoakan'Andriamanitra Kristy mba hiaina sy hivelona amin'izany fanandramana ny lalovana izany dia ilay fitiavana tsy misy fepetra. Manoloana ny asa napetraka tamintsika sy ny zavatra rehetra ataontsika. Ninona na ny zavatra bitika indrindra aza. Ety ampamaranana ry mpiaino malala isany dia tiako ny ametraka karazana ohatrany hoe fandinian-tena ho aisoanao. Ndray alina efa misasak'alina tamin'izay dia niantso zanany lahy tamin'ny telefona ity renim-pianakaviana ity. Naneno ny telefona misasak'alina. Ary tamin'izay fotoana izay dia saika tsy handray an'ilay telefona ilay tovolahy kanefa tamin'ny farany dia noraisiny ihany ilay telefona. Ary rehefa noraisiny ilay telefona dia tonga dia izao noteneny fa misy inona ry mamany dia amin'izao alina be izao ianao no miantso anahako. Dia hoy ny mamany namaly azy hoe
ka mba te hiantso anao fotsiny ako, dia aiza veriny eny dia amin'izao ora izao nareo no miantso. Dia hoy ny mamany, fa nga tena manelingelina be anao mihitsy aho e, tena manorosory mihitsy ve? Dia hoy manorosory aniko, tapaka fotsiny toromasonay. Dia hoy ny reniny hoe, raha mba fantatrao mantsy ry zanako, fa 30 taona lasa zay tamin'ny ora sahala amin'izao, dia mba noelingeleninao sy nampatorianao mihitsy aho tamin'izay fotoana izay. Fa raha mba ianao ny teo amin'ny toerako, inona mba nataonao? Tena olana ho anao mihitsy ve ny atsoko anao amin'izao ora izao. Ry mpiaino malala, matetika no heverintsika manelingelina antsika Kristy rehefa misy zavatra mba hangatahany amintsika eo amin'ny fiainantsika. Amin'ity androany ity ary ny zavatra hangatahany Kristy amiko sy aminao dia ny hoe mandehana amin'ny fitiavana, mifampanompo amin'ny fitiavana. Tena manelingelina be anao ve fahinona zany? Hitondra fitahiana ho antsika ny fampiarana an'izany, ary hitondra fifaliana ihany koa ny vokatra izany rehetra izany. Mandehana amin'ny fitiavana. Tompony omba antsika tsirairay avy, ka mba ho tanterakitsika izany eo am-piandrasantsika an'i Kristy eny amin'ny raony lanitra. Amen. Manandriamanitra irery ny voninahitra ho tanteraka amintsika tsirairay avy kosa ny teny dia ny andehanantsika amin'ny fitiavana, dia ilay fitiavana tsy misy fepetra. Andehantsika hiaraka hira ka hanao ny fihirana 4:7. Mu
raha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Jehovah Andriamanitra eo, Andriamanitra andriananary, makasitraka anao izay noho ny teny izay niantsoina ho anay indray amin'ity sabata ity. Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, be famindram-po, ary azonay antoka fa ho avelanao ny tsy fahamendrehanay rehetra. Aoka ne Tompo izany baiko nomenao anay izany dia ny andehananay ampitiavana sy fampanomponay ampitiavana. Aoka ny fiainanay rehetra dia mba ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay ny fanoloran-tena izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Aoka Tompo mba hanana an'izany fitiavana tsy misy fepetra izany izahay, tsy vita ny herin'ny tenanay irery izany fa raha sitrakao Tompo. Dia omeo anay ny fanahinao masina mehery anay tsirairay avy, ary izany endrim-pitiavana izany no hita eo amin'ny fiainanay, na any tokantrano, na any am-piasana, na any amin'ny toeram-pivoriana sy ny toeram-pivavahana rehetra. Tanterao amin'ny vahoakanao izany. Ankehitriny ary Tompo raha hisaraka eto izahay, dia engany tsodrano izay nomenao ny zanak'Israely no tanterahanao aminay tsirairay avy amin'ity androany ity, manao hoe: hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nome anao ny fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana, ary anoratra ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana izy. Tononona izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao ihany, Jesosy Kristy Tomponay eo. Amen.